Mbola napakaomponareo manjakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara ny Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Miaraba manokana ny feo sy akontsika riavana ny amin'izao alahady natokana ho azy ireo izao. Andriamanitra izay miantso anareo hitahiry hatrany izany Antokom-pihira izany. Anio dia toriteny ankira no arahintsika mandritra izao toriteny izao. Tsy miala amin'ny perikopa nefa isika. Ka ny Lioka toko faharoa amby roapolo andin'ny fahaefatra amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo izay efa nivakiana tamintsika teo no andeha hisintomantsika hafatra. Ny Lioka toko faharoa amby roapolo andin'ny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo izay efa nentin'ny mpampianatra sekoly Alahady teo ihany koa dia miresaka ny amin'ny fifandiran'ireo apôstôly ny amin'izay ho lehibe, iza no lehibe ho amin'izy ireo apôstôly ireo. Misy hafatra izay ampitainy tompo amintsika riavana ao anatin'izany dia hafatra telo manao hoe maneke ho mpanompo, maneke ho mpanompo isika, mahareta amin'ny fakam-panahy ary ampaherezo ny rahalahy. Maneke ho mpanompo, mahareta amin'ny fakam-panahy ary ampaherezo ny rahalahy. Meloa ny idirantsika amin'ny hafatra voalohany dia andeha arahantsika ireto hira manaraka ireto. Efa tonga ve Jesoa, tsy ianao ny mpanjakanao. Yeah.
Ny nampiady hevitra andreto apôstôly riavana dia ny hoe iza no lehibe amin'izy ireo. Jesoa kosa nefa namaly fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Jesoa riavana dia manamafy fa izay teo lehibe aminareo dia aoka anompo ny hafa. Ilay finiavana manompo ny hafa no takiana amin'ireto mpianatra ireto. Izay teo ambony dia mila mihetry. Amin'ny ankapobeny riavana dia samy ambony amin'ny asany avy ny olona. Fa mila manaiky manompo ny mpiara-miasa amintsika isika. Manompo ny manodidina antsika. Anisan'ny toetra tena sarotra amintsika riavana izany manetry tena, manaiky mihetry eo anatrehan'ny hafa izany. Kanefa raha te ho lehibe isika dia mila manaiky mihetry, manetry ny tenantsika, manetry ilay maha izy azy antsika. Fa isika izay te hisandratra, te hiseho, dia ilay fanetretena iny, ilay fanompona ny hafa iny no ilaina takiana amintsika mba hisandratantsika eo anatrehan'Andriamanitra ka handovatsika ilay fiainana mandrakizay. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba hanompo fa hotompona dia i Jesoa Kristy izany. Koa maika fa isika riavana ndeha hanahaka ny Kristy isika ka hanaiky hanompo ny hafa tahaka ny nataon'i Kristy. Fa raha niaina ny fiainana tany an-danitra izy dia nanaiky nidina tetỳ an-tany hanompo antsika olombelona, hamonjy antsika olombelona. Koa isika ihany koa riavana izay te ho mpanompo n'Andriamanitra dia andeha hanaiky hanompo ny hafa ary ametraka an Jesoa Kristy ho tompo, ametraka an Jesoa Kristy ho lehibe eo amin'ny fiainantsika. Iza tokoa moa no lehibe raha samy ho mpanompo avy isika rehetra, samy hanompo avy ny rehetra. Iza no lehibe? Jesoa Kristy irery ihany riavana no lehibe ka izy no mendrika ny voninahitra. Izany indrindra no ambarany reto hira manaraka ireto hoe voninahitra ho amin'ny avo indrindra miderahan Jehova.
ry havana no mafana fony amin'ny fanompona ny hafa saingy ampatsiahiviny tompo eto fa ny satana no sakana tsy ahatanterana izany fanompona izany ka ny hafatra manaraka izay ampitaina amintsika dia ny hoe mareta amin'ny fakam-panahy. Amin'ny fanompona ry havana dia maro ny fakam-panahy izay sedra itsika, maro ny fakam-panahy izay mety mahatohitra ny finoantsika. Fa ny finoana dia mety ho levona araka ny vavaka izay nataon'i Jesoa Kristy eto, ny vavaka i Jesoa mba tsy ho levona ny finoana. Fa izay maharitra amin'ny finoana nefa no andova ny lanitra. Rehefa maharitra amin'ny fakam-panahy isika, ny fakam-panahy izay misedra antsika dia ho piray lova amin'i Kristy ka hiary tsara amin'i Kristy amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa amin'ny fizahan-toetra izay sedra antsika ry havana no anehoana ny tena finoantsika marina, no tena ahitana ny finoantsika. Ka andeha isika samy haharitra ny amin'ny fakam-panahy sy izay zavatra maro samihafa hitsapanantsika, hizahana ny toetrantsika na mitoetra amin'ny finoana marina isika na itsika. Fa na eo aza ny fizahan-toetra na eo aza ny fakam-panahy dia tsy sakana ny ideratsika n'Andriamanitra izany. Saotra tera. Havana no hafatra izay omeny Jesoa Kristy antsika eto. Fa tsy efa ny tena irery ny fanompona, fa ilaina ny fifanohanan'ny mpirahalahy. Fa Jesoa eto dia milaza fa rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalahinao. Ny olona efa mibebaka ry havana no afaka mampahery ny rahalahiny.
ny olona manana an Jesoa Kristy no afaka izara ho amin'ny rahalainy. Fotoanan'ny karema zao ry havana, ka andiny antsika tena indray, ahafahantsika mandiny tena, manantona an'Andriamanitra, mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, ny amin'ny fahotantsika, ny amin'ilay hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Fa rehefa mahazo ilay hery avy amin'Andriamanitra isika, dia afaka mampahery ihany koa ny rahalahintsika ny amin'izany fanompona an'Andriamanitra izany, ny amin'ilay fanetretena izay andrasana amintsika. Ny fifanohanana amin'ny sampirahalahy ry havana dia hery ho an'ny tsirairay. Asa raha tsarotsika ny amin'ny Mosesy raha nitazona ilay menarana avaraina, fa nilaina ny fifanohanan'ny hafa tao anatin'izany. Ka isika koa ry havana rehefa mitaona ny tompo, mitaona ny olona ao amin'ny tompo, dia ilaina ny fifanohanany sampirahalahy, ilaina ny fifanohanana amin'ny fisedrana, amin'ny fizahan-toetra izay mety mahazo antsika. Ka amaranana izao toriteny izao, dia andesika andin-tena ao anatin'ity hira ity, raha efa nibebaka marina isika, ka afaka ny fampahery, afaka ny fanohana amin'ny rahalahintsika. Isaoranay.
Noho izany ary havana dia atsika naiky ho mpanorana tokoa ahatra ny amin'ny fakam-panahy ary ampahery ireo lahy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fiadanana. Amen.